Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 9 janoary 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 17 janoary 2024 amin'ny 9 maraina. Mbola ikorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina manerana ny morontsiraka Analalava Sofia sy Farafangana Atsimo Atsinanana noho ny fivoaran'ny Senezo manamorona ny Menabe. Aherin'ny ranomasina manodidina ny 3 hatramin'ny 4 metatra ny hahavon'ny onja eo anelanelan'ny Besalampy sy Morombe ary manodidina ny 2 hatramin'ny 3 metatra ny any Akafa. Etsy andanin'izay dia ho mafy ihany koa ny fitsokan-drivotra 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora arahina tafiotra eo anelanelan'ny Maintirano sy Dolaniaro, 30 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora arahina tafiotra ny any Akafa. Iangaviana araka izany ny mpampasara ranomasina mba hanaraka tsakany sy handavany ny toromarika izay omeny manam-pahefana eny ifotony mba hisorohana ny loza mety hiseho. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana Kapitambatra hatrany Akapesta omaina amin'ny Akabeny, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, ahatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray amin'ny fiandohan'ny fepitaona. Anonjaben'ny ranomasina ahavon'ny onja manodidina ny 1.7 metatra. Kapesta hatrany Mahanoro anorana malefaka indraindray ny alina, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina ahavon'ny onja manodidina ny 1.7 metatra. Mahanoratra ny Tolaniaro anorana izay atefiny indraindray ny any amin'ny tapany atsimo, ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ahatratra 17 kilometatra isan'ora. Iodina avy avaratra atsinanana manomboka ny alina ka ho 20 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina ahery indraindray any amin'ny tapany atsimo, ahavon'ny onja 1.4 metatra, ahatratra 2.7 hatramin'ny 3 metatra manakaiky ny Tolaniaro. Tolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie andrahoana mety arahin'ny orana malefaka indraindray, ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Aherin'ny ranomasina ahavon'ny onja 3 metatra. Ho an'ny morontsiraka Andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent isy orana ny morontsiraka rehetra amin'ny Akabeny vokatra ilay rivo-doza Senezo izay atevina ny any avaratra Toliara. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora, ahatratra 15 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ny any amin'ny tapany avaratra, mety hisy tafiotra 10 kilometatra isan'ora rehefa manalavitra ny morontsiraka. Ahery na ahery be ny ranomasina ahavon'ny onja 3 hatramin'ny 4.5 metatra, ahatratra 4 metatra ny any amin'ny tapany avaratra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André anorana matevina vokatra ilay rivo-doza, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 15 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ahery be na isamota ny ranomasina, ahavon'ny onja 4 hatramin'ny 4.4 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava anoram-baratra, ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, ahatratra 15 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora ny any amin'ny tapany atsimo. Anonjabena aherin'ny ranomasina ahavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 3 metatra. Analalava hatrany Kapitambatra anoram-baratra, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina ahavon'ny onja 1.7 metatra, ahery anaty oram-baratra.